voninahitra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirey avindray tonga eto amin'ny findraisana lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity misaotran'Andriamanitra isika ary miarabanao zay mandraisa tokantrano ihany koa ny fianaran'ny ten'Andriamanitra eto, ny hirariana dia hitombo hery sy hitombo finoana amin'ny fanaran'Andriamanitra ny ianao ka misy matoko fa isika rehetra izao fampiaraba tonga soa any an-danitra. Aloha nidirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Iranay tsara andrizan-danitra ho tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra saotranao zareo satria tombontsoa lehibe ianao fany miaraka aminao anio. Irinay tompo ianao raha hiaraka aminay eto anilotsainanay ka hitombo izay, hitombo amin'ny lafiny rehetra na anana fahazavan-tsaina sy anana faharetana sy anana fahamatorana ihany koa amin'ny fanarahana anao. Ka mitenena rehefa vonikainanao zahay aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe loha hevitra miverina indray momba ny voninahitra. Saika anao maka ny Jaona 7:10 ihany izay isan'ny voabasintsika toy izao no vaky ny teny eo aminaran'i Jesosy rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao ray eo tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao mba hankalazany zanakanao araka nanomezanao azy fa efana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiaina mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiaina mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao anataoko araka antriny ray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nijery ny zava-niseho teto tany araka ny filazantsara ny Jaona ny lesona omaly izay nitantara ny fifanodonana sy ny fifandraisana teo amin'ny olona nanodidina ny mombamomba an'i Jesosy sy ny zavatra nataony zany. Ny lesona anio kosa dia hifantoka amin'ny tantara sy ny lohahevitra mahafoaka ny lanitra izay hita ao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany. Izany lohahevitra mahafoaka ny lanitra izany no anombohan'ny Jaona ny sasitedy aseho amin'ny zanak'Andriamanitra azy Jesosy mpamorona n'izao rehetra izao ary averina indray fa ny zavatra rehetra izay tsy ary teo aloha kanefa misy ankehitriny dia nisy tamin'ny alalan'i Jesosy. Hoy ny Jaona manao hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana n'izao zavatra izao na dia iray azy. Toy izany Jaona zany amin'ny fanambarana momba ny voninahitra Jesosy tamin'ny nahatongavany ny nofo. Mampiasa ny teny hoe voninahitra i Jaona ary koa hoe manome voninahitra mba hiresahana momba ny fandraisana haja avy amin'ny olombelona sy ny fandraisana haja na voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny hevitra mahakasika ny fanomezam-boninahitra an'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny Jaona dia mifandraika amin'ny hevitra mahakasika ny fotoanany na ny fotoana hahafatesana zany. Ny azo fijaliana manko no fotoana isehon'ny voninahiny. Ahitana fifanoheran-kevitra ihany zany satria ny fanombohana tamin'ny azo fijaliana ny fomba famonoana tena mahamenatra sy tena manala baraka indrindra teto amin'ny tontolo romanina fahiny. Ary zany fifanoheran-kevitra mahagaga izany Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana no manome ny fifandrohizan'ny tantaran'ny olombelona sy ny adiny lanitra. Tao amin'ny maha olona azy dia maty teo amin'ny anatin'ny hirifehy Jesosy. Olomeloka natao tsinotsinona izay nihika toy izao teo anatrihan'ny fahalemeny manao hoe Andriamanitra na ahoana no dia mahafoy ahy ianao. Aseho manokana amin'ny filazantsara Matthieu sy Marc zany ampahany maizina sy mifandraika amin'ny maha olona zany. Ao amin'ny filazantsara ny Luka sy Jaona kosa dia tena ahitana sy anehoana amin'ny fomba manokana ny voninahitra mifandraika amin'ny hazo fijaliana, toeran'ny famonjena sy ny famondram-pony hazo fijaliana. Ary teo no nanolora ny zanak'Andriamanitra ny tenany tamin'ny ray mba hamonjeny ahy, mba hamonjeny anao. Ary toa mifanohitra zany ny toe-javatra aseho amin'ny fahafahambaraka lehibe indrindra ny an'Andriamanitra, ny voninahitra lehibe indrindra ihany koa. Hitantsika ao anatin'izany raha na dia
fitiana fohy fotsiny dia zaho hoe hain'Andriamanitra tokoa ny manovany zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Indraindray mety misy zavatra ihany koa hoe fahafambaraka eo anatrihan'ny olona fa hain'Andriamanitra manova azy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eo anatrihan'ny olona. Aoka isika ino amin'Andriamanitra, ino an' Jesosy indrindra tompo sy mpamonjy antsika, indrindra ny soa natao Kalvari, dia tsy ary mandrakariva antsika fa olona voafitin'Andriamanitra manokana. Amen. Ianay tsara andrezan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny haja sy ny voninahitra. Misaotra anao zay raha eo satria lehibe ny fitiavanao anay ary ireo rehetra nataonao teto tany dia midika tokoa fa tsy fonao zahay. Mangataka aminao izahay mba hitoba fanarahana anao ary tsy hanao ankila-pony zavatra nomenao anay fa ndray zanam-pahatokiana mba hatateraka ny fikasahanao aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.